Salama daholo eo androantsika dia ndondrera hiresaka anireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Eo amin'ny resaka zavakanto nisy nangalatra ny volamenandry jady ka nilaza ny tenany fa hanome vola 50 millions FMG ho an'ireo olona mahita na maheno any momba an'izay fahaverezan'ny volamenan'izay. Festival Somaro tena naresaka ny any avaratry Madagasikara nandritra ny herinandro ny Somaro iny. Mandresy Madagasikara toro tety faritra 13 ny VDF sy ny mpanakanto maro. Lasary hiova vaovao ny masovo anglisy izay miasa sy monina eto Madagasikara. Any Chine gratuit ny mandeha amin'ireo bis izay tsy misy sofera any an-toerana amin'izao fotoana zao. Ireo no fakafakena amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabony amin'ny sainina antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay lefa any amin'ny sisy izay tonga tagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Nanao fanambarana tao amin'ny page Facebook ny mpanakanto Rijady fa nisy nangalatra ny volamenany ka izay mahalala ny nangalatra azy dia homeny valsoa 50 millions FMG be izao. Izay olona mahay sy manome ny renseignement izay marina mahakasika ny olona nangalatra ny trosy misy ny volamena dia mahazo vola 50 millions FMG ary ajanona ho secret ny momba ny olona izay manome an'izay renseignement izay ka afaka mandefa MP avy hatrany hoy nambaran'ny Rijady raha nilaza ny alahelony mahakasika an'izay fahaverezan'ny volamenan'izay. Zavatra sarobidy tokoa mantsy ny tao anatin'izay trosy izay ka mahatonga ny mpanakanto Rijady tapa-kevitra ny hanome 50 millions FMG ho an'ny olona izay tsara sitrapo mahita na mandre ny mombamomba an'izay olona naka an'izay volamenan'izay. Nalaza be tamin'ny iny herinandro iny ny festival Somaro izay natao tao Anosy Hellville tao. I festival Somaro ity moa zany marina fa isan'ny festival izay tena mahavorolona be indrindra raha oharina amin'ny festival rehetra manerana ny nosy ary ny mpanakanto Wawa no tena isan'ny olona izay mpikarakara an'izany festival Somaro izany. Maresaka any amin'ny tapany avaratry Madagasikara any ny festival Somaro izay. Olona maro no tonga namaly ny antso ary korana mandramaray ny andro ao anatin'ny ambiance tanteraka. Mpizahatany maro no tonga ary ahitana teratany malagasy, teratany vahiny izay lina amin'ny hetsika kolotsaina avy any avaratry ny Madagasikara iny. Araka izany dia tombony be ho an'ny Nosy Be izay festival Somaro izay. Tsy vitany tombony be ho an'ny Nosy Be ihany fa tombony be ihany koa ho an'ny mpanakanto Wawa izay mpikarakara ary hita taratra fa tena maro dia maro ny tombony azon'izy ireo mpikarakara ireo mandritra izay festival Somaro izay. Isan'ny festival izay tena tiany tanora na ny tanora vahiny zany na ny tanora malagasy izay festival Somaro izay satria sady miala sasatra ny mpiala sasatra no manao ambiance ao anatin'izay festival Somaro izay. Eo ihany izay festival Somaro izay fa mandresy Madagasikara toro indray dia hitety faritra 13 ny VDF sy ny mpanakanto maro. Tokony hamafisina sy atao zava-dehibe ny firaisampo amin'ny alalan'ny fanandratana Andriamanitra, fivavahana ho an'ny firenena sy ny mpitondra hatramin'ny malagasy tsirairay hoy ry zareo avy ao amin'ny vonim-bavaka dian'ny finoana na ny VDF. Tsy misy firenena tsy mila vavaka eto ambonin'ny tany hoy hatrany Rija Rasolondraibe. Anisan'ireo mpanakanto hitety faritra ao anatin'ny mandresy Madagasikara toro ka izay no antony hiraisany fo amin'ny fomba fijeriny VDF. Ho an'ity taona ity ho tanterahana amin'ny faritra misa 13 manomboka ny zoma 12 Aogositra hatramin'ny 20 Aogositra 2024 ny mandresy Madagasikara toro. Ankoatr'ireo antsampiderana misa 17 ho tanterahana miaraka amin'ny mpanakanto misa 17 dia ho isy ny vavaka ho an'ny firenena sy ho an'ny malagasy rehetra. Kendrena hoy ny mikarakara ny hamerina ny fomba fijeriny malagasy hoe misy fanantenana eto ambonin'ny tany.
manoloana izay hetsika izay dia maro sahady ireo zay malagasy mpino an'Andriamanitra no miandry fatratra an'izay mandresy Madagasikara toro izay amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny lafiny ara-diplomatika indray tonga nanao veloma ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina ny mahasivo eo Royaume-Uni Andriamatoa David Asle izay mamarana ny fehim-potoam-piasany eto Madagasikara no resahana nandritra izao fihaonana izao nijery todiky ny fiarah-miasa sy ireo teboka hanatsarana hatrany ny fifandraisana eo amin'ny firenena roa tonta. Anisan'ny mpiara-mombonantoka manohana any Madagasikara amin'ny sehatra samihafa ny Royaume-Uni indrindra ny amin'ny lafiny fanabeazana ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fiatrehana ny fiovaovan'ny toetrandro, ny jono, ny tontolon'ny fandraharahana sy ny fampiasam-bola. Arak'izany dia lasa ary hiova ny mahasovoa anglisy amin'izao fotoana izao. Any Chine indray tsy mitsaharitra mivoatra ny teknôlôjia any an-toerana amin'izao fotoana izao, indrindra fa ny eo amin'ny famokarana anirony karazana fiara isan-karazany irony. Fiara fitateram-bahoaka tsy misy sôfera misa 70 no nanomboka ny asa any atsimo andrefany Chine, izay misy fiara sy fitaovana hafa tsy mila ampitondra ihany koa mivezivezy ao amin'io tanàna io, miandraikitra ny livraison, ny varotra antsinjarany, ny famafana ny lalana ary manampy ireo mpitandro ny filaminana. Marihina fa tsy andoavam-bola ny mandeha amin'ireto bus tsy misy sôfera ireto any Chine any amin'izao fotoana izao. Arak'izany dia tena hita fa mivoatra ary tsy mitsaharitra mivoatra isan'andro any Chine any eo amin'ny lafiny izay teknôlôjia isan-karazany izay, ary tena tsy mitsaharitra mihitsy moa ny mpitondra any an-toerana sy ireo zay manampahaizan'izy ireo mikatsaka hatrany ny zava-baovao mba hiavaka amin'ny hafa ary mba hatonga any Chine tsy hitovy amin'ny firenenkafa fa mba misy zavatra izay tena mampisongadina azy manerana an'izao tontolo izao. Midika izany fa tena mivoatra ny firenena Chine ary ny afantarana ny firenena anankiray izay mivoatra dia tsy mitsaharitra misy fivoarany eo amin'ny lafiny fitaterana izay indrindra satria mantsy any Chine any tsy ahitanao an'izany fiara bonne occasion izany na koa hoe occasion avy tany amin'ny firenenkafa, fa ny azy dia ao an-toerana ihany izy no mamokatra fiara vaovao be. Raha oharina amin'ny Madagasikara izao dia ny fiara izay ampiasaina amin'ny fitaterana andavanandro dia fiara afarana avy any ivelany ary indrindra efa fiara occasion daholo no ampiasaina ao Madagasikara mo amin'izay fitaterana izay. Vitsy dia vitsy ny fiara tena vaovao no miasa ao Madagasikara ao. Misy aza amin'ireny fiara izay fitateram-bahoaka ireny tena hita fa efa reraka, tsy vitany efa reraka izay fa matetika ihany koa no manao anirony lozam-pifamoivoizana irony noho ny tsy fahampiny ny fikarakarana anireny fiara fitateram-bahoaka ireny. Eo ihany koa izay tsy fahampiny ny fikarakarana izay fa tena hita fa reraka dia reraka tanteraka ilay fiara fitateram-bahoaka ao Madagasikara ao. Asa raha mba hoviana Madagasikara no mba ahitana anireto karazana fiara ara-teknôlôjia moderna amin'izao fotoana izao ireto. Izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy, misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarova hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'ny sisy tamatahotra gasy. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.